antsika eto Tomasina sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ny ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny arekiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidihoary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo hitanao ny herin'Andriamanitra hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amialantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao vahao manonona ny fiadanan'ny tompo atsika menakavindray eto tapitanana ny Toamasina sy ny manodidina rehetrarehetra ora sisa ny saina raha zay ngamba ny azo ilazana azy dia giadona lay rendez-vous lehibe sy fotoana lehibe zay efa nanomanantsika ny fotsika sy ny fanahintsika eto Toamasina sy ny manodidina rehetrarehetra fotoana lehibe zay afahantsika mivavaka sy mitsapa ny herin'Andriamanitra zay mihitsy ny fanambontsika andao tsapaina azo herin'Andriamanitra za tena miteny aminao ny herina devolo mako mora inon'ny olona ny herin'ny maizina mora inon'ny olona ary tena misy tokoa ny herin'ny devoly itsika mifisin'ny mpamosavy zany ny mahatonga nany ino izy ty tsika rehetrarehetra mino an'izany le olona tsy milalao ody ozy izy tsika dia tandrema fa reo tena enjana be ny odin'ireo dia mila mitandritandriny ao ampiasana misy olona milalao ody eny amin'ny fiarahamonina misy olona mamosavy potehan'ny olona ny tokantranonao amisavian'ny olona ny tokantranonao dia mikorotana amisavian'ny olona reo mivady dia mikorotana amisavian'ny olona ny asanao dia potika ary tsika mino an'izany misy olona mibotsina ny kibony misy namosavy misy olona tsy mahita tory amin'ny alina nisy namosavy ny vadinao tianao teo lasa tsy tianao tampoka fa tonga dia miavonavona aminao lasa tonga dia miadina reo mivady satria manino misy mamosavy ny zanakao nahay tsara tany ampianarana iny lasa tsy nahay nininona tsony satria nanino misy mamosavy ka misy mpamosavy eto ambonin'ny tany misy mpamosavy eto ambonin'ny tany zay dia zavatra lazaiko anareo ary tsika dia mino fa misy mpamosavy ny olona rehetra mino amin'izany misy milalao ody ratsy fa raha misy koa nefa ny herin'ny mpamosavy misy ny herin'ny démonie misy ny herin'ny maizina dia mafaly koa milaza aminao fa misy ny herin'Andriamanitra raha mahavita manao ratsy ny mpamosavy raha mahavita manao ratsy ny mpanompono devoly Andriamanitra izao mahavita manao tsara ary manafaka ary manasitra raha ny devoly mahavita mandefa aretiny ary mampibotsina kibon'olona mahatonga ny olona sepitra mahatonga ny olona marary fo raha vita ny devoly manakorotana tokantranon'olona dia vitan'Andriamanitra mandamina azy sy manasitra azy ary zany mihitsy no hitsapatsika herin'Andriamanitra amin'ny sabotsika eo tena andao tsapaina zany herin'Andriamanitra misy amintsika ngery avany efa nyteneko teto tamin'ny farany mpivavaka ianao mpino ianao fa dia lany andro fotsiny ao am-piangonana ary na ianao am-piangonana rehefa tsy manana fanantenana tsony fa dia fomba fotsiny sisa miteny pasteur ivany olo anao amaina ahita fahagagana ianao amin'ity taon'ity amaina tena mbola hitany tsy fahitanao ianao alleloia fa na ianao manao ny amaina sy alleloia rehefa tsy resy lahatra tsony ianao satria efa ela loatra ny olanao ela loatra ny problemanao ela loatra ny jalinao ary efa ela loatra koa ny vavahanao fa tsisy vokany ela loatra ny nanomponao ny tompo fa tsisy vokany reraka ianao na manao alleloia sy amaina ary na ianao arandraindray fa nitady ioma ny verin-dalana hoe tsy hitako tsony ty zay marina
ndray ena maso olona fotsiny sisa natongavanao ny ampiangonana satria manino tsisy andriamanitra mamaly vavaka tsisy andriamanitra amita aretina tsy miova ny olana tsy miova ny adi-tsaina tsy miova ny alahelo tsy miova fa amty indray mandeha ity de ho tsapaitsika fa tsy mitombony zany hitsapitsika fa tsy marina amiko zany raha lasa anambavy tsy marina zany hoe andriamanitra tsy manasitra an'izany efa betsaka ny olona hitako nositran'andriamanitra afaka tamin'ny olana ny problema ny adi-tsaina ny alahelo ny famosaviana ny ozina nalefan'ny olona amanjato ny amin'arivo ny amaninaly ny amanetsiny zay efa hitako zay ka metraka defi mihitsy tsika raha metraka fanamby zay zavatra tsy vitan'ny herinao sy ny fahaizanao tsy vitan'ny olona tany ambadika tany ndo tsapaitsika ny herin'andriamanitra misy madama zay ndray andro nano mahafinaritra nyity madama ity tena hoe madama mpiara-miasa ato am-piangonana kosa izy aloha mpiara-miasa any Antananarivo any izy ary misy fotoana izy efa nanomehatra any amin'ny 125 millions amin'ny asan'andriamanitra tena hoe izy mivavaka reto tena olona matahotra n'andriamanitra ary olona tena mivavaka ino izy anao miady lalovana nanana orinasa izy ary orinasany izy moa tsy hoe anazy le orinasa izy hoe mitapaka fa maorisianina orinasa manao exportation regny miasan'le orinasa de manao importation sy exportation de ndray andro tena bloqué tanteraka dosiaka bloqué le taratasy moa zany tsy aizy hoe inona ny problème ny taratasy ny tany fa tsy mivoaka tsony ny taratasy avy any amin'ny fanjakana de bloqué le orinasany tena nanao ny hevitra rehetrarehetra ny tady olona ambony fatatra ny tady olona tao amin'ny fitondrana ny tady directeur général niakatra tany amina ministre ary le tompon'le orinasa tena tena hoe nahatrany amin'ny 2 milliards ary mamahany olana io de vao nahatrany amin'ny 2 milliards ary de nitady hevitra nanday fa vola tatsy teroa mahan'le problème an'le dossier fa tsy mivana nanatona le anabavy io anabavy io tena matoko tena izy tena mivavaka ary zany izy tena ko anao zany hoe tsy vitany hoe mivavaka fa izy tena mpiara-miasa arabola mihitsy zany hoe tena mpamome vola ao am-piangonana mihitsy izy zany izy tena ko aminao zany hoe nisy fotoana izy efa nametrany amin'ny 125 millions 120 millions tanao ny angamba ho an'ny asan'ny tompo mahafoy zany vehivavy zany nanantonao izy paster ty ozy izy bloqué ty dossier ty problème any ampiasana ao amin'ny toeram-piasanay tena netina tatsy taloha za ozy izy mino fa tena nivavaka ataonao paster izy mivavaka ihany fa mba hoe zay momba finono zany de tena mba etiko aty aminao ty fa de nivavahanay ry havana tena nia tena tsisy nizaniza fata raha tsy nefa netina mambavaka tampotampoka eo tonga de mivaly e dossier natsony le tompona andraiky mpanjakana avy anao izy aty fa mivany dossier anareo mivaly olana anareo avy aty de tonga tany izy natsony le directeur atao amina ministère de zao nytenen'le directeur atao be da be ozy izy ny dossier ohatry ty ato bloqué ato ary tsy misokatra tsony fa ny mahavarina ozy izy tena hoe ny dossier anao no ny teniny ozy izy ny ministre avy any ambony any hoe avoay ny dossier ny madame io nefa le madama tsy tafahoana tamina ministre koa fa izy nitady vaolana tany ananina tamy fotsiny fa tsy tafahoana tamy ministre tsy ary le izy nihoana tamina ministre zany ary tsisy vola hoe nalohany nefa le tompon'le orinasa efa niteny hoe hatramina 2 milliards ny mamahany io de alefaso fa zany ny atao miracle nahavarina paster ozy izy tamy fomba ahoana fa iza ty inona ninona lizy tsisy intervention izy atsony satria efa tany ambony tany zany efa hoe tsy tavavoaka tsisy ninina azo atao tsony fa de nahagaga fotsiny zao nisokatra ho azy izy tsy nandoa volana ny ariary de na le olona atao am'le brown andray azy ary de gaga zay ozy izy de gaga hoe fa naninona ny anao ty nisokatra ahoana natonga antany zany ny fiasan'andriamanitra tompoko
misy zavatra tsy hainao vahana zany fa tena misokatra io lalana io ary tena amin'ny fomba tsy takatry ny saina rehefa Andriamanitra miditra atsika ary ampianatra zay no mahatonga ana amin'ny teny foana hoe tsy hoe ivavahana fotsiny ao de samy miala fa ampianatra anao mihitsy izahay ny fomba fitedavana an'Andriamanitra ary mahatonga ny vavaka ao efikasy isy fetraikany fa tsy hoe i pastera fotsiny ivavaka de ilama amin'ny fiainanao de anina fa tena ahitanao an'izany hoe Andriamanitra miditra atsehatra zany ka fa nambo mihitsy no apetrakantsika metraka defy manoloana ny resaky ny olona sy mivavany olona hoe zany Andriamanitra zany tsy mahavonjy fandaniam-potoana sinsisa fa zay aloha tsy mahita an'izany hoe fandaniam-potoana ry havana zay tahin'Andriamanitra fiangonanay tahin'Andriamanitra ny mpino tahin'Andriamanitra maro ny olona mandray fahasoavanao am-piangonana ary zany mahatonga anay tsy misalasala raha tonga eto tamatavy ampianatra anao anoro lalana anao no alehanay eto ivavaka ao anao no alehanay eto ampianatra anao ndao aloha anaraka fijorona vavolombelontsika melohany anoizako ny fandarana voninahitra ho an'i Jesosy zany no hijoroko vavolombelona eto farany anarako tonga teto amin'ity toerana ity navesatra olana maro sady narary fo ty tanako ty ny voto be raha vao misy problema zany de mitahitana mitebiteby lava nefa arakaraka ny sisihana tamin'i Jesosy de miavaha ny olana de tena mahatsapa zany fa hoe tena Andriamanitra milaza hoe tsy foana ny fikelezanareo ainao amin'ny tompo fa tena tsapako tanteraka tokoa zany niezaka hatrany zany nanamasy teny de nanomboka napapantatra foana zany ny sitrapon'Andriamanitra de manomboka misokasokatra avy ny lalana rehetra de hatramin'ny zanako lahatokana zay tsy nivavaka tena resy lahatra izy teny atrzay miteny azy hoe ndao ivavaka mangatakany foany to mitsikera ary izy miandro hoe aizy fa hatram'izay nitongavanay teto zaho izy vidiany pataloha vidiany lobaka fa ivavaka de isaorana ny tompo fa mivavaka eto izy efa mandeha mivavaka eto izy de tamin'ny lahateo izy zany de ina ho antsapanao tena natsapa zavatra aho izy fa ivavaka foana aho izy ary itsakoral aho izy ary tena sisy tsy miala tsony zany aleloia nanao any ty fahasalamanao ty ranabafy tsy maninona tsony aho fa salama tsara fa tsy mivotsy inona zavatra tsapanao teo aloha tamin'izy io tamin'izy mbola narary de inona zavatra tsapanao zao ny zavatra teo aloha za moa tena nivesarana trosan'olona maro de vo mifanena am'ilay tompotrosa fotsiny na tsy miteny ary izy de mitebiteby be misy palpitation be de indraindray raha ohatra hoe miteny izy de miatsaina amin'iny de efa mivoto ty tanako ty indraindray raha tsy tonga ty ambava misakafo fa anana vo misakafo fa zao izy sitrana tsy maninona tsony na olona inona miteny ana hoe mibedina maninona tsy taitra tsony fa Jesosy no mitondra ny olako Nicolas ny anarako de ny zavatra nataon'i Jesosy tamiko zany de narary vavony ahy 3 taona de 3 volana zay mivavahako tato na de sitrana nataon'i Jesosy manahoana le fiseho le retim-bavonao mandoha ianao sa manindrona sa manahoana 3 taona le izy nisy mivoto tato nisy mivoto be tato de tsako mihetsika le izy de kapokapohana foana de no mivavaka taty anto de zao sitrana zao am'zao Madame antitra ny anarako to voninahitra ho an'i Jesosy rery any nijoroko vavolombelona za zany taloha de le vehivavy le manahirana be rery manahirana manao mpanao andolo-po tsy mahay mamela elo ka le mitahiry alahelo re foany de fa rehefa vavaka tata de tato nahaizako an'izany hoe mandefitra mahay mamela elo ka de kay zany ny fiainana tsy mety raha tsisy an'Andriamanitra fa taloha zany hoe te hiasa amin'ny hery fiainako rery nefa tsy nety le izy fa rehefa fotoana nanatona ny tompo
dia niala daholo zavatra rehetra. Zao zao raha misy olona hoe miady aminahy zany ka hitako tezitezitra izy dia atsoko, fa inona zavatra tsy retina ataoko taminao mampatonga anao ohatra tezitezitra aminahy, satria zany ohatra ny hoe tsy tiako tsony zany le fiainako taloha zany e, makamo be le manahirana be zany le niaranaina taminahy e. Ianao nga manambady aman-janaka? Ie, manana. Dia ahoana ny fahatsapany zareo anao teo aloha dia amin'izao? Taloha za zany ohatra hoe miady foana zay izany vadiko, fa na hoe niloaka be sira aza dia efa raikitra ny ady, fa zao na inona zava-misy ao tsy tahitra tsony dia voninahitra ao any Jesosy rery any dia tiaka sitraka an'Andriamanitra fa aniverserako zany androany dia ohatran'ny mba faly be za zany manana aretina nitaizana zany e, mbola kely narary andoha be dia miongotra foana zany voloko niongotra be, dia rehefa le mivavaka dia sitrana zao sady tsy miongotra tsony ny volo, ohatrany hoe resaka famisaviana zany e, ohatrany hoe fialonan'ny olona zany satria voloko sady lava be no vokatra zany, dia ohatrany hoe fialonana zany nahazo anahy dia le mangididy be dia niongotra ny voloko, dia zao voninahitra ho an'i Jesosy fa efa sitrana tanteraka. Zany dia voninahitra ho an'Andriamanitra zany ny joroako vavolombelona. Indro zany vadiko miteraka dia tsy azo foana, dia tao anatin'izay zany tena andeha ny akoviana dia teo le zavatra ohatrany hoe vadindray zany ohatrany hoe mifamaly ao an-trano, mifametsiny, dia tsy hita mihitsy zany le zavatra hoe atao zany misy mampirisika hoe anao azao nefa nanomboka tamin'ny 2012 tany zany zay nefa izy nefa nisy fotoana hoe mivady zay dia niteo jazy izy dia zany hoe mitoetra ihany zany fa tsy mahazo foana isaky ny hoe akaikaiky fotoana hiterahany dia tsy azo foana, dia ohatr'izay voaloha dia nandeha indray faharoa dia efa akaiky volana hiterahany foana dia ohatrany hoe afaka foana le izy, dia teo moa zany dia hoe mila mikarakara vata anareo zao dia zay moa misy fotoana mandeha vavaka ty any dia mahainao le toriteny ety dia manao délivrance zany hoe misy paster aza matahotra fa tsy maintsy mahazazy nareo, dia tamin'ny tabavolana lasa teo zany tamin'ity desambra ity teraka zazala sady dia nirina mihitsy. Asiorakoraka mafany Jesosy, naniry zaza zany dia terada eny tompoko, sady ny vinavinany vaty moa dia hoe mba lahy mihitsy ho voaloha, efa matanjaka tsara dia mbola hiara hitsorety zay etsona olo aralahy. Inona ny fahatsapanao zany natokan'ilay vadinao tsy mety nitoejaza mihitsy nandritra n'izay fotoana lavalava zay? Araka ny zava-misy aloha zany any amin'ilay toerana misy an'zareo any somary ambanivohitra dia tsy nikazana mosavy zany le izy raha mifahalalana anazy satria maro be zany ireo vehivavy amin'ireo tamin'ireo zany mifanenjika, dia ohatrany hoe zay ireo zany mifamorika zany ireo, ka le vadiko manko mivarotra any dia maka entana ty Antananarivo dia mandeha mivarotra any amin'ny tanàna io, any amin'ny misy andreo io zany mandeha moa le toritena ty am-piangonana hoe ho anareo zay mbola tsy manan-janaka aza matahotra fa tsy maintsy ahazo nareo, dia afakiny avany zany dia miteny hoe ndotsika alohantsika mivavaka tsara manolo tena tsara sady manao délivrance dia mampirisy tsara foana manao délivrance eto, dia manana le fisy reny moa dia fivavahanao foana hoe mila zaza dia totry zay moa amin'izao fotoana. Rehefa nidelivrena izy dia niteraka soma tsara? Ie, izy le mpivoaka io zany dia manao délivrance aty foana, zay zany tsy nanetretra hafa mihitsy fa hoe aloha tonga dia entina mbavaka ho aho dia manao délivrance dia manaraka ny torohevitry ny mpanompon'Andriamanitra ato fa misy manko le manengelina saina hoe andao anao mila manao an'izao nareo mila an'izay tsy nandeha taizataiza mihitsy fa dia vavaka fotsiny ihany dia zao izy teraka izao izy zany toejata dia efa mivavaka taty foana zay mivavaka taty foana zay hatramin'izay faran'izay dia zao zany aloha tsy naninona tsony fa dia izay azo zay le zaza salama tsara izy mianaka any zay zao mifampitelefona foana fa normala tsara ozy izy fa mazotomba vava rehefa tonga any dia miaraka mbola joro vavolombelona.
isaoratika ny tompo reny fijorona vavolombelona maro isan-karazany reny zay inoko fa tena voarahinao tsara ny fijorona vavolombelo reny ary mame fanantenana anao fa manao zavatra Andriamanitra sabotsy ho avy izao no manomboka le fotoana antsika io mandritry ny ray volana mahery eo ano hijanony eto Tamatavy ny tena fanamby apetraka moa de hatramin'izay rehefa mandalo eto Tamatavy de ny ray andro tapakandro ny ray andro fa mitindray mandeha tia tena ray volana any eto isy fotoana ihany andray olona manokana fa ny olona raisy koa aloha de tsoriko tsy maintsy le miainy toriteny reny ihany aloha anao tonga rehefa sabotsy reny ny antony io za zany tsy tiako le mamitapitak'olona zany tsy mety amiko zany raha fa metra tanana fotsiny no alehanao amiko hoe ataovy zay hoanana amin'ny pasteur io de délivrance atao de manatona amin'ny pasteur de metra tanana de sisisa tsy tia mitaka anao fa tsy mahay an'izany ahy tsy mahay manasitra n'olona tsy mahay mandroka ny devolon'olona zany raha za fotsiny Andriamanitra ny manasitra na Jesosy ny mandroka devolo ny fanahy masina ny miditra tsehatra noho izany tsy maintsy miainy toriteny ianao ary tsy maintsy mivavaka tsy maintsy miainy fampianarana ianao de manampy tosika izahay ka mandritra ny tera volana mahery tia eto ny tenako de isy fotoana mandray olona andavanandro de ny mampianatra amin'ny toriteny de ohatrohatr'izany ka araky ny teniko zay de ny tsy maintsy miainy fampianarana tsara ianao zany zay ratsoriny zay vao entina amambavaka fandaharam-potoana moa zany mahafotoam-bavaka azy de tsotra misy ny hira fiderana aloha de rehefa vita ny hira fiderana misy ny vavaka de misy ny toriteny sy ny fampianarana ary io ny tena zavatra lehibe mihitsy satria mahatonga anao tsy afaka hatramin'izay ange resaka ny tsy fahalalana ny tokony atao hoe fanoranao lalana mihitsy hoe zao ny fomba fanomponan'ny tompo zao ny fitadiavana an'Andriamanitra ny olana fotsiny mako hatramin'izay ny anisan'ny tena problème amin'ny fivavahana tato ato de be da be ny olona mitory fiangonana pasteur lasa mitory fiangonana makanisany amin'ny fiangonanay fa ny fiangonanay ny tena manao miracle manatona amin'ny pasteur anay de misy pasteur be da be misora tena mihitsy manatona fa za fato za tsy zany ny olona hitady an'Andriamanitra ny ilaitsika olona hitady an'Andriamanitra fa tsy hitady fiangonana tsy hitady pasteur de zay ny mahatonga anao diso fanantenana satria fiangonana no alehanao any fa tsy Andriamanitra pasteur no alehanao any fa tsy Andriamanitra de normal be raha lasaina bavy malala ianao raha tsy mahatsapa ninina fa mitindray mandeha ty de ho afa mihitsy ny zavatra totsika hitady an'Andriamanitra tsika hivavaka tsika ary ampianatra anao fomba fitadiavana an'Andriamanitra ary mbola veriko foana ny défi ary averimberiko ary tsy mienatra amin'ny teny an'izany sa amin'ny teny an'izany fa raha tonga ho indray mandeha anao ka tsy mahatsapa ninina de aza miverinao tsony tonga eo anao misabotsy ho avy izao ka tsisy ninina miova ny aretinao tsy sitrany ianao ny teo ihany ny teo raha tsy nahita tory ianao de mbola tsy mahita tory ihany ianao amin'ny alina aza miverinao tsony mivavaka ho an'ny tokantranonao tsika mivavaka ho an'ny arabolanao tsika ho jerentsika zany fiainanao tsy miova zany fa fanambona apetraka amintsika fa miova ny zavatra rehetra vao tamin'ny fakimaly any eona tamina vehivavy anankiray madama kely zay ny sarabady izy io madama kely tsara tare kely ohatra mety isy sono zay le madama ny sarabady efa matonany zany efa tany ho any amin'ny 10 taona tany nalalako an'io madama io tany ho any mivavaka izy mivavaka foana eny foana izy eny amin'io sady tsisy asa no sarabady ho fakimaliny rezy vao hitako efa izy moa milaza hoe mivavaka ao foana pasteur fa tsy mifankahita moa tsika eo izy fa no Tananarivo koa moa manaliny mivavaka ao amin'Arivony de tsy indraindray tsy mety ao marina angamba izy ao foana izy fa tsy mahita amin'ny pasteur mihitsy fa taiza foana ianao fa ao foana pasteur za zo izy fa lasa DAF directeur administration zany administratif sy financière amina orinasa be matanjaka be le orinasa isa DAF eo pasteur izy de nivadiko efa miverina milamina ny tokantrany mivady za zo efa DAF zany le fiasan'Andriamanitra
zany le fiasan'andriamanitra zany tsy maintsy misy zavatra miova raha vao mitsatsehatra andriamanitra ain'andriamanitra sady nitokatrano ny lamina zany famerina izy mivady izy nahazo toerana dafo tena tsara be de mba nomeny chèque kely zay moa za hoe ty paster ozy izy ny chèque mba fiara-miasa ho an'ny asan'ny tompo andriamanitra io mita andriamanitra manafagakany ary zany mahatonga atsika mifampahery sabotsy ho avy izao amin'ny 6 ora maraina tsy diso 14 janvier etsy Mangarano 2 ambadiky ny Damascos ao amin'ny trano fivana vaon'ny oloko Mangarano 2 ary eto bazary Mayakiriry eto amin'ny le paradise teo aloha zany eto amin'ny le paradise teo aloha fa zao izy mo efa hoe trano fivavahana vaon'ny oloko paradisa eto ampitany bazary May Ankiriry mora hita itoeran'io amin'ny 6 ora maraina tsy diso ny fotoana raha ho avy mbola tsy ndriky foana aza tara fa manao rendez-vous amin'ny Jesosy tsika ivavaka ho anao ny tenako dia ampianatra anao ary taritalanao anao mametraka mandram-piona mandram-pitafa veloma tompoko ho antsika eto Thomas raha sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady iverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidio ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 6 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko paradise teo aloha ampitany bazary May Ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Manala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao vahao